Manasantsika rehetra hitsangana nao ny hira avy ary vazatany io. Andiny voalohany, faharoa ary fahaefatra. Ataontsika maharetona tsara. Vazataniyo sipuninao andanitra miraisa feo kamira ny fanavotandeibe zay amonjena marobe dia vita reka midera zay amonjena marobe dia vita reka midera. Ohatrany tseny tsara tsika andao hiderana Andriamanitra fotsika rehetra avec tout notre cœur. Aviry fiangonano mba hasandratoreny feo hiderany mpanavotra na tiane fitrazizao hira wampandeanana hira suniziuna hira wampandeanana hira suniziuna. Aviry olomberio izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompomba fidio ny fitiavany valio ny fiderany koirao ny fitiavany valio ni fiderani cuira. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, car l'Éternel, chantez en son nom, car il est favorable. Amen. Ampifaliana tokoa no isolonay telo mianadahy mianaka tena ny fiangonana miarabantsika tsirairay avy tratra izao sabata izao. Fifaliana tokoa satria namakivaky ny herinandro isika ary natsiaro fitahiana dia mbola nomen'Andriamanitra ny fanomezana indray amin'izao sabata izao. Arabaina ianareo tonga eto arabaina ihany koa ireo izay any tokantrano no ny antony manokana rehetra izay ao ambadiky ny écran dia miarabanareo izay ary faly manasanareo amin'izao sabata izao engane mba ho sabata ampanakaiky atsika amin'Andriamanitra sy ho sabata andraisantsika fitahiana ity sabata ity. Ho mariky ny fisaorantsika an'Andriamanitra noho izany fanasana manokana antsika tsirairay izany dia ataontsika maredina ny hira saotra atolotra anao reriraiko andiny voalohany sy faharoa. Aorin'izay dia toizantsika amin'ny hira nous venons dans ta maison andiny voalohany sy faharoa ihany koa. Saotra atolotra anao reriraiko efa namonjy ny aiko ianao sy nanazava toko anisaiko ka nanova io mpandovanao fitiavanare avy amindray famindrampobe no afatra torinindray tena tsy takatry ny saikolo
tazany fitianao mpidinanao oninaty anaty kiopanotadena tsy mendrika itoeranao fitiavanare avy amindra famindrampobe no afatra torinindra dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Le Seigneur nous invite à louer, à l'adorer, à venir vers lui en ce jour saint, car il mérite d'être loué dans sa gloire en tant que créateur. Donc ce matin, il nous invite encore à chanter de tout notre cœur. Venez à moi, venez vous agenouiller, vous humilier pour m'adorer et me louer. Mi ungea riva zatanio fale Jehovah simasina tuku miyaku fatsara manatunaziza Hane ufana zana ilai panawana Anji yananari manai kiza Fa
Rainay masindrindra izany an-danitro misaotra anao zahay satria mendrika ianao, lehibe ianao, mahatalanjona ianao, mpanjaka n'izao rehetra izao ianao ary ambony ny zavatra rehetra. Misaotra anao izay Tompo satria nanaiky mitondra ny aretinay ianao. Misaotra anao zahay satria nitsangana tamin'ny maty ianao ary nampanantenanay fa ho santatra izany koa nitsangananay rahatrizay. Misaotra anao izay Tompo satria manelanelana anay ianao amin'izao fotoana izao, mifona ao anay ao amin'ny fitoerana masina indrindra ianao ary vonina iaino ny olona rehetra izay mbola te hanantona anao, te hiavana aminao. Misaotra Tompo noho izany fandavantena lehibe nomenao anay izany, nataonao izany. Ankehitriny raiso ny dera sy ny haja ary voninahitra tolotra ianao. Tsy izahay eto ihany fa ho an'ireo olona rehetra izay miaraka mivory sy mivavaka aminao eo amin'ny fahitalavitra koa ary eraka izao tontolo izao amin'izao sabata nomasina izao dia raisy Tompo ny fiderana izay atolotra ianao. Mamelany elokay mba azahoanay mandray koa Tompo ny fahamasinanao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Amin'ny fotoana ny fanatitra sy ampafolina isika. Tiako ny zara aminareo vakiteny anankiray izay efa malaza diso fantatra loatra dia ao amin'ny Malakia toko 7 andininy 7. Malakia toko 7 andininy 7. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ho ato amin'ny trano, ho ato amin'ny tranoko firaketako mba asikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho ho Jehovah Tompo maro. Raha tsy hovahako ny varavaranlanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana mbiampy ho anareo. Diso fantatra loatra io andininy io aho aminareo. Isan'andro isikany dia mangataka amin'Andriamanitra. Mangataka amin'Andriamanitra mba hisokatra ho antsikany ny varavaran'ny lanitra. Isan'andro isikany dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho tahiny, mba ho ambininy. Izany ny vavaka izay asandratsika aminazy isan'andro. Ary matetika dia mba tsy tenenako hoe isan'andro dia valiany tokoa izany. Ary mahazo anjara amin'izany itsika rehetrarehetra. Androany dia raha jerentsika ny tapany voalohany amin'ity vakiteny fantatra dia fantatra ity, fantadaza ity, anjaran'Andriamanitra indray no omentsika ny anjarany. Averintsika aminazy ny zavatra izay tokony ho anazy ho asikanina hozy izy ao an-tranoko, ho asikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany eo. Efa nizahantsika toetra amin'izany Andriamanitra. Isan'andro isika dia nahazo an'izany fanambinana izany. Eny fa na dia miaina na dia ny fahasalamana azany dia fanambinana izay omen'Andriamanitra atsikany. Androany dia atoron'Andriamanitra ny amerena atsikany izany fisaorana anazy izany, izany fanehoana fankasitrahana izany androany amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampavoliny. Ka dia mangataka ny diakona mba hanatanteraka an'izany.
azantsika hitsangana hiaraka hivavaka. Ny Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra, manatona ny seza fiandriananao izahay amin'ity maraina ity, mitondra ireto fanatitra sy ampafony ireto. Ekeo zany ray eo, ary raiso ary taio. Tsy ny vola makarena ihany no atolotra anao fa ny fona ihany koa, mba ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao, ka diovy izahay, diovy amin'ilay ranony zanak'ondry dia zanakao izany. Mangataka aminao ihany koa izahay ny ho ambinao ny tsirairay avy aminay, ny fahasalamana, ny asa. Dia aza diso, aza vela ho diso anjara ny tsirairay avy aminay amin'ny tanam-pahasoavanao ray eo. Dia izany vavaka izany no tonononay amin'andro Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ka mipetraka isika. Et maintenant, c'est le moment réservé pour les enfants. J'invite donc tous les enfants à bien écouter. C'est une histoire, c'est un moment vraiment pour vous. Et puis, bon, il y a aussi des leçons pour les grandes personnes, mais c'est réservé pour les enfants, l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un petit garçon qui vit avec sa mère. Le petit garçon, il s'appelle Paul. Il vit avec sa mère et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais la maman de Paul l'apprend toujours qu'avant de franchir le seuil de la porte, tu pries. Tu pries toujours, tu confies ce que tu vas faire dehors entre les mains de Dieu. Et quand tu reviens, tu pries pour remercier que Dieu t'a protégé. Et ce soir-là, sa mère était malade, mais ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais elle était tellement souffrante qu'elle a dit à son fils, même si on n'a pas beaucoup d'argent, je te prie, tu vas aller acheter le médicament pour soulager un peu ma douleur. Et Paul est sorti, mais Paul donc il a pris l'argent, et puis avant de partir, il a prié. Il a prié et puis il est sorti. Il est allé à la pharmacie et au retour, il a couru parce qu'il est pressé que sa maman prenne le sirop pour la soulager. Sauf que il a trébuché, il est tombé. Ce qui est triste, c'est qu'il avait très mal, mais il a oublié sa douleur au genou. Mais il était tellement triste parce qu'il a dit, déjà on n'avait pas beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que je vais donner à maman? Il est très triste de voir le bouteille cassée par terre. Après, il est rentré quand même à la maison. Et puis là, il a oublié de prier. Parce que tout de suite, il a couru vers sa mère. Maman, j'ai eu un problème. Maman, j'ai trébuché. Et puis la bouteille est cassée, maman. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis sa mère a dit, prions quand même. Et puis ils ont prié. Et pendant qu'ils ont prié, quelqu'un a frappé à la porte. C'était une personne dans la pharmacie qui est venue frapper à leur porte parce que elle était tellement pressée, la pharmacienne, qu'elle a donné un autre médicament à Paul. Donc là, ils ont réalisé, heureusement que Paul est tombé. Parce que si la maman de Paul a bu le médicament, ça aurait été peut-être grave, parce que ce n'était pas destiné pour elle, le médicament. Donc, j'arrête là l'histoire. Mais j'attire votre attention que des fois dans la vie, même si on confie à Dieu la journée, des fois il y a des choses qui ne se passent pas comme on le veut. Des fois il y a des petits soucis. Et on se dit, mais attends, mais j'ai prié quand même ce matin, j'ai confié ma journée. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je suis triste? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé la prière, qu'il nous a gardés, qu'il nous a protégés. Mais comme dit dans Romains, toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Donc moi, la leçon que je voudrais donner aux enfants et même aux parents, ne partez pas, ne sortez pas de votre porte, ne franchissez pas le seuil de votre porte sans avoir confié à Jésus votre journée. Et quand vous revenez le soir, prenez même pas 2 minutes,
remerciez-le, parce qu'il y a des gens qui sortent de chez eux, mais qui ne peuvent plus revenir. Donc c'est une grâce de pouvoir avoir une journée. Donc je demande aux enfants de prendre cette habitude dès maintenant. Quand vous allez à l'école le matin, ne sortez pas tant que vous n'avez pas confié la journée à Jésus. C'est ainsi que s'achève notre petite histoire. Je vous souhaite un très bon sabbat. Maintenant, j'invite M. Victor pour interpréter le chant qu'il a préparé pour la gloire de Dieu. Tsy kilalao na sanatry fangalam-piry reo rahatelo zay aizy mbe tao Kalvari. Lay niaretany Jesosy samy rery ho aseho anao ho antsika rehetry zay nany. Tsy kilalao na sanatry kivazivazy lay solo hoe lokana tao Kalvari. Ny fahotany izay no raisiny ho azy ny asiny anao ny antsika rehetry zay nany. Fady amanaina tsy tantaraina matoa Jesosy nika hoe Andriamanitro nahoana no tena foiay ianao. Andriamanitro nahoana no tena foiay ianao. Kilalao na sanatry arirarira ny orooro reo rehetra tonga tao tanaty aizy na nikitroka na miravira ho aseho anao ho antsika rehetry zay nany. Tsy kilalao na hoe kabary ambavady lay fandresena no rambesany Jesosy. Tsy sangisangy sanatry na sarinady ho aseho anao ho antsika rehetry zay nany. Fady amanaina tsy tantaraina matoa Jesosy nika hoe Andriamanitro nahoana no tena foiay ianao. Andriamanitro nahoana no tena foiay ianao.
manodena foeai iana. Bonjour. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aurait pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Iara-mivavaka isika alohan'ny anokavantsika ny tenin'Andriamanitra. Tompo, hiaino ny teninao izahay. Mivavaka aminao izahay, mangataka ny fanahinao mba ho avy hanondraka sy hanisy zezika ny tanin'ny fonay anio maraina. Hampitsimika ato anatinay ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Ho voa ho an'ny fiainanay anie izany, ary sakafo ho an'ny dianay. Amen. Andiny vitsivitsy ao amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona no nofidiko amin'ity maraina ity mba resantsika fampahirezana sakafom-panahy. Cantique des Cantiques no iantsonan'io boky io ao amin'ny teny frantsay, na tononkirany tononkira. Midika ho tononkira tsara na fatratra indrindra no ny hafa rehetra. Tsy tononkira toy ny mahazatra na hira-pivavahany ihany nefa koa, fa raha mamaky an'io boky io tsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tononkira-pitiavana. Misy ireo teolojiana mpandinika sy mpandalina ny Baiboly nilaza hoe tsy tokony hampidirina ao anatin'ny Baiboly io. Raha vakina tokoa mantsy io boky io dia ohatry indraindray tsy mahavatana ireo tenina fomba fitenina fomba filazana mikasika ny fifankatiavana izay misy eo amin'ny olona anankiroa. Indraindray tokoa moa izy io afepenina tokoa moa io fifankatiavana io. Ny antsika malagasy ohatry tsy dia mahazatra loatra maneho an'izany
fitiavana fankatiavana na dia ny fitiavantsika ny zanantsika ary ndraindray ohatry ny sahala amin'ny efa zay moa ny tezanantsika malagasy tsy mahagaga zany fa nisy ireo mpandinika soratra ma zany tsy zoviana amintsika tsony ny fanambarana zay milaza koa fa ny firaisan'ny lasin'ny vavy dia fahotana misy milaza mihevitra an'izany eto anefa tena tononkira tokoa io boky io satria miverimberinao na refrain ho ny mahazatra antsika miverimberinao ny boky io ohatra ny teny hoe ohatra ary amin'ny tononkirany Solomona 7:5 aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony miveriberina matetika izay teny zay isan'izany koa ny hoe ry zanaka vavy ny Jerosalema miveriberina matetika zany afa-tsy ireo fampitahana izay miveriberina ao amin'izany boky ny tononkirany Solomona izany inona ny tena votoatin'ity boky ity ny mpandray anjara fototra dia vehivavy iray na tovovavy iray Solemita no anarany sy lehilahy roa ny iray dia Solomona ao amin'ny fanjakany miaraka amin'ireo mpanjaka vavy sy ireo vady tsy ny ranony kanefa Solomona nanana fifandraisana tamin'ity Solemita ity ary nampanantena rojo volamena sy filanjana misy mpiambina sy ny sisa Solomona dia sary ny mpanjakany tany izay milomano ao anatin'ny hareny sy ny heriny ary ny voninahiny ka mahababo sy mahatsiritra olona maro toy ireo zanaka vavy ny Jerosalema ilay lehilahy faharoa dia mpiandriondry anankiray any ho any tsy eo toerana izy saingy manana toetra tsara sady mahafinaritra manana ny fahalalahana sy ny fahendreny izy no tsisy safidin'ity Solemita ity mpiandrondry ity dia azo oharina amin'i Jesosy ilay mpiandry tsara ilay tovovavy Solemita kosa tambanivohitra ary noharina tamin'ny Israely izay tsy nivadika tamin'Andriamanitra oharina amintsika fiangonana koa zany izay velona amin'izao vaninandro izao nisy fietsika roa nataon'ity tovovavy ity Solemita fietsika izay ataontsika koa eo amin'ny fiainana maha-kristianina sy fiangonana antsika nisy fotoana mantsy nahatonga an'ity tovovavy ity tao an-tranony andeha ho raisitsika anie ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona 5 tononkirany Solomona 5 ny 2 ka hatramin'ny 9 natory aho nefa nahatsiaro ihany ny foko injay ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako ampakariko ry voromahilalako ilay tsy misy kilema fa votonando ny lohako ny voloko milantolanto dia kotsan'ny andon'ny alina fa hoy za efa niala akanjo aho ka nataoko ahoana indray ny fiakanjo efa nioza tongotra aho ka ataoko ahoana no fandoto azy napiditra ny tanany
teo amin'ny loaka ilay malalako dia nangorakoraka azy ny foko. Nitsangana hamovaravarana ny malalako ihany aho ary nitete miora ny tanako. Eny, ny ratsan-tanako nitete ranony miora teo amin'ny famoana ny hiditrano. Namovaravarana ny malalako akanjo efa niodina izy ka lasa. Very-hevitra tamin'ny tenenany. Nitady azy aho fa tsy nahita. Niantso azy aho fa tsy nivaliany. Nahita ny antily izay nandehandeha eny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra aho. Ny mpiambina ny manda nanala ny lamba fisaronako. Mampianina anareo aho ry zanaka vavin'i Jerosalema, raha mba hitanareo reny malalako, dia ahoana no lazainareo aminy? Lazao fa marary-pity aho. Voalaza eto fa natoro tao am-pandrinany Solemita ao anaty fandriana mafana. Ere amin'ny andininy faharoa, nandre ny feony malalana izy. Ere amin'ny andininy fahaefatra, tsy nety ny fo. Rehefa nieritreritra nefa izy, nitsangana ihany izy. Tsangana ihany izy rehefa avy eo amoany trano. Eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina, ka antsena zavatra nitranga. Efa lasa ny malalany. Avy eo lasa izy. Teny an-dalambe, nitady ilay tiany, nefa tsy nahita azy. Manazava ny anton'izany ny bokin'ny Neobolana. Hoy aho teo hoe lesona ho antsika fiangonana, ho antsika kristianina zay velona amin'izao vaninandro zao koa izany. Zao no lazain'ny bokin'ny Neobolana. Tazonitsika io bokin'ny tononkirana Solomona io satria mbola hiverina eo tsika rehefa avy eo. Obolana toko voalohany. Nahoana no tsy hita n'ilay tovavy intsony, ilay olon-tiany. Nahoana no nandeha izy? Obolana toko voalohany. Ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Satria efa niantso aho fa nanday ianareo. Efa nanintsitra ny tanako aho fa tsy nisy nitandrina. Fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo. Izaho kosa iome raha tonga ny fandringanana anareo. Andatsa raha tonga ny mahatahotra anareo. Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, ka manjoa anareo ny fahoriana sy ny fangirifirina, dia vao hiantso aho izy fa tsy hamaly aho. Dia vao hitady hafatratra izy fa tsy ho hitany aho. Mampieritreritra mahalasa fisainany izany tenin'ny soratra masina izany. Mampahatsiaro sy mampahatsiaro anareo zava-nitranga tao amin'ny filazantsara ve izany, zava-nisy anankiray, tsy iny izany fa tantaran'ny Virjinina 10 tsy ho vakitsika. Rehefa any an-trano aotsika vakiana Mateo 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Matory ao anaty fandriana mafana isika indraindray. Saingy mandreny feon'Andriamanitra miantso atsika, miteny amintsika. Tsy taitra, tsy mifoha isika. Tsy
tsy hamaky tenin'ny soratra masina fa ny tenin'ny soratra masina dia miteny amintsika fa misy fotoana izay ahataitra antsika dia hivoaka isika hamontrano, hivoaka hiazakazaka. Manenina isika ary mikoropaka mitady an'Andriamanitra. Saingy lasa izy, efa lasa izy, ary tsy ahita azy isika. Ingany tsy ho tanteraka amintsika izany zava-misy izany. Isaorantsika nefa Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavany izay tsy takatry ny saintsika. Misy fotoana tokoa izay andrenesantsika ny feon'Andriamanitra, saingy tsy taitra isika, tsy mamaly isika. Fa zao mbola miantso antsika foana Andriamanitra, mbola miteny amintsika foana izy amin'ny alalan'ny teniny. Isan'ny fomba hitenenany amintsika ny leso sekoly sabata izay ianarantsika isan'andro. Eo koa ny fotoana izay vorintsika amin'ny fiaraha-mivavaka. Eo amin'ny fotoana izay eo antsika aty am-piangonana, andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Asa raha nefa nanisitsika, impiry re isika na reny tenin'Andriamanitra? Ataovy ny fanisana, na dia isaky ny sabata fotsiny aza. Firy re izay antso tenin'Andriamanitra zay efa noroenesitsika izay Misy fotoana nefa izay nahatonga saina an'ilay tovovavy, ilay vehivavy Sonemita. Andeha avadintsika, averintsika ery amin'ny toko 7 amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona. Nivaky tenitsika. Tononkirany Solomona, toko 7, ny 1 ka hatramin'ny 4. Teo ampandriko no ny alina, dia mazana nitady ilay tian'ny fanahiko aho. Nitady azy aho fa tsy nahita azy. Dia hoy izaho, hifoha aho ka andehandeha ao tanàna, dia eny an-dalambe sy eny ankalalahana, hitady ilay tian'ny fanahiko. Eny hitady azy aho nefa tsy nahita azy. Hitany ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna aho, dia hoy izaho, sao mba hitanareo lahy ilay tian'ny fanahiko iny? Noho nandalo ireo vetivety foana aho, dia hitako ilay tian'ny fanahiko, ka noazoniko izy fa tsy navelako nandeha, mandrapitondrako azy ho any an-tranony eny, dia any amin'ny efitranon'ilay niteraka. Tao anaty fandriana mafana raha vehivavy, saingy nieritreritra fomba fietsika hafa indray eto, ny fietsika ity tovovavy ity. Nieritreritra, nitady ny malalana izy eo amin'ny 1. Nifoha izy, andehandeha ao tanàna eo amin'ny 2. Hitady. Nitady nefa tsy nahita koa izy. Saingy izao samy hafa ny fomba fietsiny tamin'ny 1 sy tamin'ny 2. Teto izy dia inona no nataony? Nanontany ny antily. Amin'izao vaninandro misy antsika izao, inona moa ny atao hoe antily? Ny antily dia tsy isa fa ireo zoky ray aman-drenitsika, ny mpitandrina ny fiangonana, ireo izay manana ny raikitra, ny lolo-piangonana manana ny raikitra amin'ny fiangonana. Eo amin'ny 4, hitako ilay tian'ny fanahiko, ary tsy navelako andeha, nentiko nody tany an-trano. Mampiseho amintsika izany ry havana
fa tsy avelan'Andriamanitra hiala maina, tsy avelany ho diso fanantenana isika raha tena mitady sy mikatsaka azy amin'ny fotsika rehetra. Ao amin'ny Jeremia 7:20 tsy ho vakiantsika, ny 7:10 dia hozy izy hoe hitady ahy ianareo. Hitady ahy ianareo dia hita satria nitady ahy tamin'ny fonareo tokoa ianareo. Fanontaniana lehibe iray no mipetraka amintsika amin'ity marain'ity ry havana. Aiza amin'ireo fihetsika roa nananan'ny Solemita, aiza amin'ireo re no fihetsika eo anoloan'ny antson'Andriamanitra izay tsy mitsahatra miantso atsika. Toko sy andininy anankiroa no tiako apetraka amintsika alohan'ny hijanonako. Ngindeha ho vakiantsika ao amin'ny Isaia. Isaia 9:50. Isaia 9:50, ny andininy 9 ka hatramin'ny 7. Ary ny hafa firenena izay efa nanaiko an'i Jehovah mba hanompo azy, sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko any tendrombohitro masina ka hampifaliako ao an-tranon'ny fivavahana. Ny fanatitra odorany sy ny fanatitra hafa latsa-drà dia hankasitrahany eo ambonin'ny altarako, fa ny tranony kosa atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Diso azafady, Isaia 9:50 ny tiako ho lazaina. Isaia 9:50 ny andininy 9 sy 7. Nitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, mihetsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny. Aroka hiverina ao amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'ny Andriamantsika, fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Zao indray ny vakiantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 7. Apokalipsy 7, ny andininy 20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ako amandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho, ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Hiara hivavaka isika. Tompo tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy noho ny faharom-ponao aminay. Impirimpiri tokoa moa ianao no miteny sy miantso anay, saingy matory ao anaty fandriana mafana izahay, ary tsy te hamaly an'izany antsonao izany. Ngatany efa melana aminao izany fihetsika izany, Tompo. Ankehitriny kosa dia mangataka anao izahay, ary misaotra anao koa noho ny fanahinao izay manam-paharetana, ary tsy mijanona miantso anay mandrakariva, mba hiverina eo aminay, hiverina aminao. Tompo, engany ka tsy ho verimaina ireny teny rehetra izay efa nomenao anay ireny, raha tsy latsaka ao am-ponay ary hamoavoa be dia be
ho voninahitra ao samirery ihany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nitondran'izany fampatsehivana izany fa fotoana zao hitadiavana an'Andriamanitra. Ataontsika ny hira eo aminao ry mpamonjy malala, andiny voalohany, faharoa ary fahaefatra. Eo aminao ry mpamonjy malala, andiny voalohany, faharoa ary fahaefatra. Mpamonjy malala, eo aminao iza velony soa, eo no ale tsy hisalasala, eo ianina ny fonay toko, eo aminao Jesosy io, fanao tena ny very, eo aminao Jesosy io, no misy toky sy hery. Eo aminao ramameli satana, ka manangoli andavoana, ianao ireny no afakitana, eo aminao de andresy zahay, eo aminao Jesosy io, fanao tena ny very, eo aminao Jesosy io, no misy toky sy hery, eo aminao ramandraona ny andro, ka feno tahotra reny fonay, eo aminao ilay masoandro, no iverena ny toky indray, eo aminao Jesosy io, fanao tena ny very, eo aminao Jesosy io, no misy toky sy hery. Raisiny tsodrano. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izao no afantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ampitoero ao am-ponay raha eo ny fiadananao. Omenao anay ihany koa ny hery ny fanahinao. Ary ombanay mandrakariva ny fitiavana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.
mandehana ny fiadanana. Amen. Amen. Donc nous vous souhaitons un très bon sabbat aujourd'hui. Merci Pasteur Norbert de nous avoir apporté la bonne parole que toute la semaine on pourrait